Toltanana lehibe indrindra ngamany dia ny fahatongavana aty satria commune Antsahafilo ny commune zandry indrindra eto district Anambohidratrimo. Fokontany efatra ny eto adiny roa vao tonga aty fa zay le hoe ny fijerena amin'ny vahoaka dia izay vahoaka sahirana indrindra. Toltanana goavana zany misy ny fitondrana zany izay zavatra mahazatra ihany moa ny mitondra maillot kely ho an'ny mpilalao baolina kitra fa ny zavatra lehibe zany dia ny fijeren'ny fanjakana ifotony izy satria zany Antsahafilo zany tsisy mahafantatra zany fa hoe tonga aty zay manamafy zay nga mantena hoe zava-dehibe, manana CEG, manana tranopokon'olona, manana birao ifotony fananantany, metsiketsika amin'ny tanora, reo ny miaramila ny dasy, mandeha ny fandriampahalemana, mizara vokatra, tonga amin'ny masombolo, mandeha ny zezika, mandeha ny CLD, zava-dehibe zany. Io le hoe vavolombelon'ny mpiasa ny bainga zany toy ny Fokontany sy commune Zandry ny tony zany ny tena tsara jerena mba hisy le hoe équilibre régional sy équilibre national.